fanambarana ny vahoaka ny Sonala iray manontolo ato anatin'ny distrikany Betroka faritra Nosy faritany Tuiliara dia manao zao fanambarana manaraky izao. Nohon'ny raha misy eto amin'ny toerana, raha misy eto amin'ny firenena sy ny malagasy ray manontolo ary indrindrandrindra noho ny fiainan'ny malagasy tsy manjarizary tao anatin'ny taona maro dia manao zao fanambarana manaraky izao ny vahoakan'ny Sonala ray manontolo horetany horen-danitra manerana izao tontolo izao. Voalohany indrindra dia miara ory amin'izao rehetra trapahoriana ny malagasy rehetra izay azony fahafatesana nandritra ny tolona nanomboka tamin'ny 2020 ny volana septambra lasa teo, ary mirary mba ho tsy ho ela ratra izay rehetra naratra tamin'ny nataon'ireo zay nandratra dia nitany filaminana tamin'ny vahoaka malagasy zay mpitolona. Manaraky izany dia ambarana etoana ho reny zanaky Sahanalo sy zanaky Tuiliara ray manontolo ny foko rehetra ato amin'ny faritra Tuiliara ray manontolo sy Madagasikara fa manohana ny tolona iraisan'ny malagasy ny vahoakan'ny Sonala ray manontolo eto na ny fialan'ny gouvernemanta sy ny premier ministre ny voanitendrena sy ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia miala tsisy atakandro ary manohana ny toana ataon'ny tolona ataon'ny tanora ZNZ rehetrarehetra sy ny mpitolona rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ny vahoakan'ny Sonala. Manaraky izany manao fangatahana ny vahoakan'ny Sonala ny fiakarany vidim-piainana ny vidim-bary, manao fangatahana fa noho ny halatra olona sy ny tsy fandriam-pahalemana, ny tebiteby, ny varira, ny tapadoha zany nisy tamin'ity fitondrana ty dia noho izany ny antony iraisan'ny vahoakan'ny Sonala ny tolona. Ny tsy fanomezan'ny fitondrana io distrikany Sonala dia ambarana etoana fa dia angatahany vahoakan'ny Sonala mba ho distrika zay efa nangatahana hatry ny ela ka tsy tanteraka. Ao ihany koa ny tsy fahavitan'ny kanalanay zay namboarina fa tsy vita dia etoana dia eto dia angatahana eto ihany koa ny fahavitany zany farany aingana indrindra tsisy atakandro. Angatahana eto ihany koa fa tsisy asa ny tanora fa mirona amin'ny fifohana rongony sy ny zava-mahadomelona ka dia mirongatra ny alatra ny sosotoka ka noho izany dia ny asa ny tanora ny fanodinana ny angovo rehetrarehetra manana vokatra maro Sonala ka dia ahodina zany vokatra rehetrarehetra izany. Angatahana eto ihany koa ny fitantanany renakibon'ny tany olo tokana no manjakazaka ka dia manana renakibon'ny tany dia angatahana etoana fa raha tsy misy fifanarahana manokana amin'ny mpitondra eto an-toerana izany sy ny vahoaka dia tsy ekena ihany koa izany. Ny jiro ny Sonala nisy dia nendahana raha tsy mipetaka io jiro farany aingany andrindra amin'ny plaque solaire dia tsy ekena izany fa dia angatahana eto ny isin'izany jiro zany satria jiro sy rano no tombohan'izao tolona izao. Ary ny farany sady lehibe indrindra ny rentreza nanaovanao président mavava dia angatahana etoana fa enao melafa sy vitanao fa ny angatahanay dia ny fanamboarana ny rentreza io farany aingana Betroka Fort Dauphin io sy Fort Dauphin. Noho izany dia tsy maintsy vitana zay ka dia zay ny fangatahanay. Farany hitambarana ny malagasy ray manontolo dia zao angatahana irahanay Madagasikara ray manontolo ny fanovana rafitra federalisme. Oka zava avana rafitra federalisme na province autonome mihitsy no anaovana fitondrana apetrao aty amin'ny commune Sonala ny fahefana faritany Tuiliara faritany enina manerana Madagasikara ny fahefana zay vao fahefana any amin'ny farany ambony. Noho izany manomboka eto dia vonona hifanometanana amin'ny malagasy ray manontolo ny vahoakan'ny Sonala amin'ny tolona rehetra iraisana ary mijoro miantso ny hery velona rehetra na iza eto Sonala na ny mpampianatra
ny karaman'ny mpampianatra de angatanay ny isondrotany ho 1 million d'ariary na ray tapitrisany farany ambany satria io ny fotosoanala ny fahaizana dia tsisy atakamby ny fambolena sy ny fiompiana dia hatsangana indray ny génie rural hampiroborobo ny fambolena sy fiompiana ka dia miantsony ery velona rehetra izahay zay tia tanindrazana eto sonala sy ny manodidina fa dia mijoro eto ary vonona izay hiara itolona ary tsy memotra fa dia ary tsy manaiky lembenana amin'ny tolona rehetra zay tanterahany makasitraka atsika rehetrarehetra masina isonala masina ny tanindrazana mpandresy aho mpandresanao mpandresitsika tohiny voalohany indrindra dia miarahaba asika episonala zay nanatrika zao fivorianay zao tonga eto ny tenanay zay milaza ary manambara amin'ny fomba ofisialy fa zahay episonala dia miara-nombonatoka amin'ny tolom-bahoaka zay ataony Madagasikara tsy akanavaka satria mijaly tokoa zahay vahoaka am'izao fitondranay zao ko noho izany manambara zahay episonala fa miombokevitra amin'ny tolom-bahoaka zay ataony Antananarivo sy Madagasikara iray manontolo eto ka noho izany tompoko dia mitaraina zahay noho ny fijalian'ny vahoaka mitarika halatra sy fandriam-pahalemana dia noho ny fiakaran'ny vidim-piainana na omby na sakafo na ny pepehanina rehetra sy takatry ny fari-piainan'ny malagasy indrindra fa zahay episonala mpamboly ranoray mizaly zahay ko dia isan'ny mitolona zahay mba hihenan'ireo vidin'entana zay velomany zanakisonala ireo ko noho izany dia manambara eto zahay fa miombokevitra amin'ny tolom-bahoaka zay ataony fianakaviana amin'ny Antananarivo sotra tompo isoranasika vahoaky ny sonala eto ny vatategnako de renatoiny sy azesy gn'agnarako eto solotegnany ray aman-dreny maro vola zay original ny tanà toy da iaho ray aman-dreny renatoiny ny tena ny tia ny andry raveliny tanay amizao izy namaro